tany Sumatra tany Indonésie ary manambahiny indrindra ny vaovao-tsara ny télévision malagasy atony akaviako ato ny professeur Gérard Rambolamanana izay directeur de l'institut de l'observatoire et l'observatoire de géographique Antananarivo université Antananarivo ary ato amin'ny akavanako ato andriamatora Kotoniraine Louis de Gonzaga izay izy no secrétaire mpanantanteraka eo anivon'ny BNGRC na ny bureau national de gestion des risques et des catastrophes izay no zava-misy inona marina izy io ary inona ny fiatraikany eto Madagasikara misy ihany koa ny taratasy androanao inona ny zava-misy miarahaba atsika tompoko vavy sy tompoko lahy nisy tokoa horohoron-tany niseho androany maraina raika amby folo aprily taona 2024 nahatratra 8.5 teo amin'ny mardrefy ny Richter tany amin'ny faritra avaratry Sumatra Indonésia tamin'ny 7 ora sy 7:30 minitra ora iraisam-pirenena na tam raika amby folo ora sy 7:30 minitra ora eto Madagasikara. Io horohoro-tany io de narahina setriny maro nahatratra 4.5 hatramin'ny 8.4 teo amin'ny mardrefy ny Richter ihany. Tsara ho marihana fa nitanjaky io horohoro-tany io dia ambany kokoa raha oharina amin'ny tranga niseho ni 9 Desambra taona 2024 tany Indonésia Banda Aceh. Noho izany tsy misy ahiana ny isian'ny tsunami aty amitsika eto Madagasikara kanefa manainga ny ponina rehetra amin'ny ilany antsinanana ny tompona andraikitra mba hihaino tsy tapaka ny onjapeo ny radio nasionaly na koa hijery tsy tapaka ny télévision malagasy. Ny tompona andraikitra isan'ambaratongany amin'ny sisiny antsinanany nosy hatrany antsiranana ka mipaka hatrany faradofay dia iangaviana mba hanao fiandrasany raharaha farafaharatsiny hatramin'ny 10 ora alina. Misaotra tompo. Zay izy amin'ny fiteny malagasy aleo fa misy ihany koa ireo vahiny na ireo zay mahazo ny amin'ny fiteny frantsay tokony hafantatra izay zava-misy izay tsy maninona ihany koa vakina ilay taratasy moa ny amin'ny teny frantsay. Effectivement, il y a eu un séisme de magnitude 8,5 à l'échelle de Richter s'est produit à l'ouest de la côte nord-ouest de Sumatra dans la région de Banda Aceh en Indonésie à 8h38 UTC, c'est-à-dire à 11h38 heure de Madagascar, ce 11 avril 2012. Ce séisme a été suivi de plusieurs répliques de magnitude entre 6,5 à 8,4, localisées presque au même endroit. La magnitude de ce séisme est inférieure à celle qui s'était produite le 26 décembre 2004, plus au sud. Par conséquent, il n'y a pas de risque de tsunami à Madagascar. Mais la population le long de la côte est de Madagascar est priée d'écouter régulièrement les informations diffusées à la radio et à la télévision nationale par les autorités. Les différentes autorités locales à chaque niveau, le long de la côte est de Madagascar, allant d'Antsiranana jusqu'à Fort-Dauphin, sont priées de mettre en place un service de permanence du moins jusqu'à 22 heures. Merci. Zay ny zava-misy nisy horohoro-tany tamin'ny 2.10 ora sasany mahery valo ora teto Madagasikara tany Sumatra Indonésie mitodika any aminao ny fantaniana avy hatrany ny professeur Gérard Rambolamanana inona moa no tokony atahorantsika te Madagasikara amin'izany horohoro-tany tranga tany Indonésie zany ilay maridrefy ambony ve sa mety isy fifandraisana bebe kokoa amin'ny tany rototo. Sotranao na mitraka an'izay fanontaniana izay mba hampazava ny resaka ho an'ny olona aloha araka ny voalaza teo
tsy misy fiatraikany vantana amintsika ilay ororotany ny siotany zany hoe tsy enitsika tia mihitsy aloha ny fiovitrovitry ny tany raha tany Indonezia tany izy miseo satria lavitra dia lavitra any amin'ny maherin'ny 9,000 kilometatra miala amintsika misy azy a tsy eny mihitsy zany saingy kosa ny ranomasina zay hitambarantsika zany io atao hoe bassin de l'océan Indien ny ranomasimbe ny Indianina io mitambarany rehetra ka rehefa misy orotany matanjaka be ohatr'izany any Indonezia ka raha ohatra le izy ka manakaikikaiky ny ambanindain'ny ranomasina no misy ny foiben'le orotany dia manetsika ny ranomasina zay ka miteraka tsunami. Le tsunami io zany dia le onjan-drano matevina be ohatran'le niseho tany Indonezia tamin'ny taona 4 zay nahafaty olona 2 hetsy mahery mapetsika ny ranomasina ohatran'izay dia izay no miteraka faty olona dia iny no mety misy fiatraikany aty amintsika fa tamin'ity izy tsy misy fa raha isa raha mety faran'izay maivana kely miakatra kely centimetre vitsivitsy ny ranomasina. Eo amin'le marodrefy manahoana le marodrefy? Le marodrefy raha tamin'ny tany amin'ny taona 4 izy dia 7,9 tamin'ny marodrefin'ny Richter. Raha ity indray mandeha izy dia 7,5. Ny mariako aloha tsy marodrefy mahitsy zany hoe linéaire l'échelle fa amin'ny fomba filaza scientifique moa dia hoe logarithmique izy tsy arakaraky le hoe rehefa ohatra tamin'izay izy ohatran'izao dia mety autre chose amin'izao tsy ohatran'izay fandrefesany azy fa azo lazaina hoe matanjaka ihany le tamin'ity fa tsy afaka nietsika be loatra ny ranomasina aloha voalohany satria tsy tena nanakaiky loatra ny ivon'ny ranomasina li zany aty amin'le ambaniny aty zany zany hoe fond marin tsy nanakaiky an'iny izy fa aty ambonimbony kokoa nisy azy non azava taty lalindalina koa nisy azy dia tsy de tia nisy fiatraikany tamin'ny ranomasina zany. Zay ny fanazavana raha scientifique raha teknika n'ilay tsunami ho anareo amin'ny BNGRC akoatran'ilay efa fanerana ny tompona ndraikitra rehetra teo mba hanaraka ny télévision malagasy ny radio national malagasy inona ihany koa zany no mety ho fampitoniana ny vahoaka amin'izao hoe karazana menasy ihany le hoe tsunami nefa tsisy izy amin'izao fotoana zao. Ny tena afatra tiana ho ampitaina etoana androany dia tsotra fotsiny satria ny fikoropahana tompokavy sy tompokolahy dia mety hitera-doza ho antsika ihany koa. Izay no mahatonga anay tompona andraikitra rotota tonga eto hitondra n'izany fanazavana izany ary mitondra ny teny aminareo hoe tsy misy tokony hikoropahantsika satria tsy hisy fiantraikany aty Madagasikara io tsunami na orohorotany tany Indonezia io. Mahatonga anay tonga eto moa dia satria fantatra ny resaka hainao manjery zay miparitaka maneran'izao tontolo zao ka mety ahazahoantsika vaovao mety manakavana atsika any ampitan-dranomasina any dia mety hiantso antsika dia isika indray no mety amparitaka an'izany dia laivitsika sary an-tsaina amin'izany raha samy mikoropaka isika rehetrarehetra andeha amonjy fandosirana dia izay no mety hitera-doza amintsika ka mahatompona andraikitra anay rotota eto dia mampilamina ny saitsika mba tsy hikoropaka tsy hikorontana fa dia hanaraka antsakany sy andavany ny aina manjery zay mety ahenoatsika ny vaovao ary averineto ny fanentanana ho an'ireo tompona andraikitra isan-tokony mba hametraka an'izay fiandrasan-draharaha zay mba tsy ilazana hoe ny tompona andraikitra mihitsy ny tokony hijanona any anaty birao mandra-pahatonga n'izay amin'ny 10 alina izay mba hanarahana antsakany sy andavana ny vaovao ary ifandray tsy tapaka isika raha ohatra ka misy ny fivoaran-draharaha fa raha ny tokony ho izy zany dia tsy misy ny atahorana ka tokony ilamintsaina isika mianakavy. Fantanina farany angamba ato amin'ny professeur hoe raha 7,5 amin'ny marodrefin'ny Richter izy zao tsisy fiantraikany eto Madagasikara any amin'ny firy any zay vao mety atahorana ny fisizan'ny tsunami zany tena nazavana ny sain'ny mpijery ny télévision malagasy. Matahotra ny teny zavatra resaka aminareo satria manano le fanakorotahana an'le sain'ny olona amin'le karazana
interprétation zany atao am'le izy e fa ny ambarako aminareo hoe ngeza be mafy be sio de ilainy sio tany bandahatra tamin'ny taona 4 sivy faingoenina tamin'ny maridrefindrister iny de iny anisan'ny ngeza indrindra zay fantatritsika raha taminy misy zao ohatrany hoe na fitraikany teto Madagasikara raha tsy diso ny fitadiko tsy nisy ainana foy tamin'iny tsy nisy zavatra hoe tena hoe de niakatra be afatsy ny tao manakara zay niakatra ny rano niakatra teo amin'ny 1 metatra teo ny rano niakatra teo tanàna tsy nisy ainana foy hoa de noho izany zany raha zavatra ngeza be ohatran'iny ara tsy nisy ainana foy zavatra ke ohatran'ny tony tsy de tena hoe misy fiatraikany aty ka manamafy ny tenin'ny tompona andraikitra voalohan'ny BNGRC ary zay saorako azy misy nandray zay atao hoe nandray fanapakevitra nanatona nantany anay hoe ahoana ny tokony ho atao izay moa tsy afaka niteny zavatra hoe ohatrany ahoana fa nanampy azy zay fa le izao le fanetahana atao mivoaka zao ny tena tiako tsindrina hoe toizana lizy fa ohatran'izay nafahana manampy ny sain'ny vahoaka ka le resaka lafiny tena hoe détail technique le atsipiriana ara technique raha ohatra ka misy lina am'izay nareo de tsara manatona anay manokana fa aleoko re tsy miresaka zavatra hoe mety anay tetraka mety ho adika vilana ndray rehefa aveo hoe ohatr'izao de ohatr'izao de ohatr'izao de zao ndray ny teraka loza ohatran'izao tsy niteny zany zay fa hoe nisy ngezabe sio tamin'ny 26 décembre 2004 tsy namon'olona teto Madagasikara ity zavatra kely ty tsy de niteraka zavatra firy teto de aloha hijanona am'izay rehefa laza tonga manakorotana ny saim-bahoaka de isorana izy mirahalahy ny professeur Gérard Rambola Manana sy Andriamato Rakotoniray Louis de Gonzaga izay secrétaire mpanantanteraka eo anivon'ny bureau national de gestion des risques et de catastrophes na ny BNGRC nitondra zay fanazavana izay raha akapoka de tsy misy atahorana eto Madagasikara ny fisian'ilay horohorontany tany Sumatra Indonésie tamin'ny 2 sasany mahery valo teo eo 25 amin'ny maridrefiny Richter mo izany tamin'ity androany ity izay ihany koa no ametrahana ny veloma mandra-piona mandra-pitafa ho amintsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy